amin'izao manomboka izao azo antoka ny firosoana any amin'ny fandrosoana fampandrosoana aingana sy maharitra ho an'ny firenena ary indrindra ny fanatanterahana ny velirano izay nataony andriamatoa filohan'ny repoblika satria mitovy firehana hatrany amin'ny faratapony hatrany amin'ny antenimieram-pirenena hatreto amin'ny commune ka everiko fa tonga ny hoe ho masaka ny nahandro ary dia afaka mahazo matoky sy manantena fa ho tanteraka daholo ireny fampanantenana nataony io laharam-pahamehana ny miahy be ny tanàna dia efa nilazany teo ane fa izy ny azy zany laharam-pahamehana dia ny fandiovana zany hoe ny fandresena ny fahavalo ary nambarany teo ny fahavalo fa ny fahavalo dia ny fahatotona ny fahavalony dia karazana maro no tanisainy teo ka azo antoka fa isy ina moa zany toromarika vaovao ary indrindra ny tena zavatra lehibe dia ny fametrahana an'ilay hoe tanàna tandanàna manaja ny lalàna.